Faly-miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ity fandarana manokana ty entina midinatsika ny lesona voalohany amin'ity telo volana manaraka ity. Lesona zay mitondra ny lohateny hoe Paoly sy ny Efesianina, kanefa mialohan'ny hidirantsika amin'izany famidinana zany dia vavatsika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao zay ary velom-piderana anao satria afaka nafantatra maro mahakasika anao nandritra ny herinandro iny. Mangataka aminao zay anefa raha mitina an'izany eto dia mba ho araky ny sitraponao ihany koa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe Paoly sy ny Efesianina. Ny tsy anjery dia amin'ny Efesianina toko voalohany 5 sy ny 10 manao hoe rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araky ny safidiny izay nokasain'ny tenany tanterahan'ny fitondrana atao mandra-patapitry ny andro voatendry, anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny etỳ antany dia ho ao aminy. Amen. Anisan'ny tanàna nijanonan'i Paoly hitantsika ny tanànan'i Efesosy. Tena liana tamin'ny filazantsara manko ny mponina atao Efesosy izay antsoina hoe Efesianina, ary nanao dingana lehibe mihitsy azy izy ireo hialana amin'ny fomba fiainany taloha. Ilay fiainany taloha izay tao anivon'ny fanompo-tsampy ary betsaka ihany koa ny fivelomana tao anatin'izany fanompo-tsampy izany. Nandritra ny herinandro iny tsika dia nijery mahakasika ny ilay mpanoratra zany, i Paoly zany izay nitory tao Efesosy, ny fifandraisan'ny hafatra ihany koa ny mikasika an'ireo anoratana ary indrindra ireo lohahevitra izay nisoratany amin'ny bokin'ny Efesianina. Raha mahakasika ny mpanoratra no asian-teny dia i Paoly moa nanoratra ny bokin'ny Efesianina. Ary tamin'ny andron'i Paoly Efesosy dia tanàna nanan-karena sady renivohitra azy tamin'izany tao anatin'ny faritany Rômanina zany. Ny tempolin'ny Artemisy ilay dianao an'ny Rômanina dia iray amin'ireo zavatra mahatalanjona 7 ny tontolo fahiny. Nitory nandritra ny fotoana vetivety tao Efesosy Paoly tamin'ny fiafaran'ny 10 misionera faharoa nataony ary nanamafy ny asa tany izy nandritra ny diany fahatelo. Izany hoe nitory tao Efesosy izy dia nitory tany Akoila ny Prisily ihany koa. Nitory nandritra ny 3 taona i Paoly ary nanao velomany lola tany izy rehefa avy eo nandritra an'izay taona maro nipetrarany tao. Raha ny mahakasika ny fandraisana ny hafatra no asian-teny dia an-tsitrapo tokoa no nandoran'ireo kristianina tany Efesosy ny boky filalaovan'ody izay mitetina teo amin'ny 2,500,000,000 d'ariary tany ihany ny tombam-bidin'izany. Hitantsika moa zany amin'ny Asa Apôstôly toko 7 manao hoe ary maro izy mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandory azy teo mason'ny olona rehetra, ary noho ny voa totaly ny tombam-bidiny dia hita fa volafotsy 10,000,000 izany. Nahoana moa izy ireo zany tena nanao an'izany? Hita fantatry izy ireo fa mahery noho Satana Jesosy ary tsy maintsy mandrava ny fifandraisana rehetra amin'ny herin'ny Satana izy ireo mba hanomponan'i Jesosy satria tsy afaka manompotompo tokoa. Kanefa tao anatin'izany dia tsy ny rehetra nanao an'izany. Misy an'ilay mpanao sary volafotsy ny dianay Demetrio voatonontonona ny fidiram-bolana satria izy ny mpanao an'izany, ary ny hevitra izy fa ho foana ny raharaham-barotra ny raha manaiky an'i Kristy izy rehetra. Madamo White moa dia nilaza mihitsy manao hoe ireo fehi-kevitra momba ny skida ireo izy dia niraikitra fitsipika sy fomba fifandraisana amin'ny fanahy ratsy. Izy ireo ny fandaminana momba ny fiankofana amin'ny Satana, taridalana entina mangataka ny fanampiana sy azahoana toromarika avy aminy. Ny fitazomana an'ireo boky ireo dia ho nametraka ny mpianatra eo anolohan'ny fakapanahy amin'ny fivarotana azy ireny, dia ho nametraka ny hafa manoloana ny fakapanahy izy ireo ary nandao ny fanjakan'ny aiziny izy ireo ary tsy nisalasala n'inona tokony hafoy majavana ny heriny, koa dia nandresy ny fitsarana tendrony sy ny fitiavam-bola ny fahamarinana.
raha mikasika ny anoratana ara no ny asian'ny tena miboky ny Efesosy tena nanao ahoana. Nanoratra taratasy izay antsoina hoe pistily Paoly. Tsy taratasy natao ho an'ny olona manokana nefa izany fa ho an'ny fiangonana. Ary natao vakian'ny Tikiko izay nitondra an'ilay taratasy tamin'ny feo mafy izy izany. Tamin'izany andro izany ny fiangonana dia nivory tamin'ny tokantrano izay nahitana fianakaviana maromaro mba hivavaka. Azo inoana izany fa ao anatin'ireo mpivory ireo ny membre ny ankohonan'ilay mpampiantrano, ny andevony, ny vahiny, ny mpividy koa aza ary nanome hafatra manokana ho an'ny sasany tamin'ireo ny antokon'olo ireo Paoly eo amin'ny taratasiny. Raha makasika ny loha hevitra no asian'ny teny dia raha mifirafitra ny taratasy izany dia mirafitra toy izao manaraka izany. Voalohany aloha izany ilay fizarana ny fotom-pinoana ary nisy ihany koa ny fizarana ny fampiarana. Ao anatin'ny fizarana ny fotom-pinoana dia misy toe-javatra efatra. Voalohany dia nanao fisaorana izy ary manaraka izany misy an'ilay vavaka ho an'ny fiangonana. Ny fahatelo dia misy an'ilay firaisana eo amin'ny jiosy sy ny jentilisa ary ny fahaefatra dia misy an'ilay fanambarana ny zava-miafin'i Kristy. Raha makasika an'ilay fizarana fampiarana indray efatra ihany koa ny foto-kevi-dehibe. Ny voalohany dia ilay firaisana amin'ny alalan'ny fanohezam-pahasoavana. Ny faharoa dia ilay fomba fiainana vaovao. Ny fahatelo ilay fomba fiainana kristianina ao tokantrano ary ny fahaefatra mikasika an'ilay fiadiana kristianina. Fomba fanoratana avolenta no anatin'izany satria milaza mirakitra fanoentina ilazana azy dia nilaza fanoharana mandrakariva i Paoly. Taona vitsivitsy tao aorian'ny nanaovan'ny veloman'ireo loha avy tao Efesosy mantsy dia nogadraina tao amin'ny trano nofana iray tany Roma i Paoly. Ny hevitra izy fa mety hakivy Efesiana izany fanagadrana azy izany. Noho izany dia nanoratra taratasy tamin'ny fomba fanoratra avolenta izy, nosoratany tamin'ny endrika kanto izany, niaraka tamin'ny fiteniny verimberina izay amen'ny mpiaino sy ny mpamaky azy amin'ny fahamarinana ara-panahy. Ny lohahevitra fototra hitantsika tao anatin'ny Efesiana dia tsy iza fa Kristy irery ihany. Mazava tsara ny lohahevitry ny taratasy ary eo amin'ny 7:20 eo i Paoly no manonona ny Jesosy amin'ny fomba samihafa. Mampamonjy antsika ozy izy ary ataony mitovy aminy isika ozy izy mba hanao asa tsara. Anisan'izany ihany koa nilazany fa nampiraisy ny jiosy sy ny jentilisa ary nataony azo antoka fa ho tonga ao amin'ray isika mitoetra ao am-pony izy ny tompontsika, izy no ohatra ny fitiavana ao antsika. Satonany avokoa ireo mino fa namaky an'izany koa ianao. Ety am-pamaranana dia ety teny Madamo ety no amaranantsika azy sy manao toy izao hoe ireo afatsy ireo izany ireo taratasin'ny Paoly izany izay nisoratana tamin'ny hery tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra dia mirakitra lesona izay tokony ho halalian'ny rehetra ary azo heverina matetika. Ao amin'izy ireo no asongadina ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ny fitsipika napetraka izay tokony arahana ao amin'ny fiangonana tsirairay ary ny lalana mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay dia naseho mazava. Inoako fa nitondra fahalalana ary koa fantatrao ny foto-kevitra ireny taratasy ireny, ny antony nanoratana azy, ireo nanoratana azy ihany koa dia mba ahafahantsika maka lesona misintona an'izany isika izay ao anatin'ny fiangonana ankehitriny. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona noratovinay nandritra ny herinandro iny. Mangataka aminao izay mba hiasa eo anivon'ny fiangonana tsirairay avy ka fanay mandroso mandrakariva amin'ny fanarahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.